tsy sanatria ka mandehandeha ho azy na onjoonjony irery ny zanak'androy monina sy mitady ravinahitra eto amin'ny faritra Boeny fa dia mirahina tanteraka ary mivondrona ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe AMM na ny androy miavitra malaky. 40 taona sahady izao no nijoroan'ity fikambanana ity. Nandalo teto Mahajanga ny solombavambahoaka ny Madagasikara, voafito tany Jiomby, Ramatoa Masy Golamaly Marie Jeanne d'Arc. Ka nanararaotra ny aona tamin'ny zanaky ny faritra rehetra atao amin'ny EPP Fiofio ny talata 17 ny volana septambra lasa teo. Mahatsapa ireo zanak'androy fa toa atao tsinotsinona indrindra fa ny eo amin'ny fanatanterahana ny asany andavanandro ka voatontonona amin'izany ny mpitondra eto Mahajanga. Izahay eto dia tsara mpahafatara eny efa indrindra fa manatrika ny dedikeny Mazenga naman'ny zanaka lava ihany izahay nefa misy mpiaro ihany koa satria eto izy. Maro ny zavatra mampalahelo ny zanaky ny androy eto Mahajanga. Voalohany, iregny mpivarotsy regny dia voa gedrigedry lava isan'ora isandena tsy haiko filazana azy. Fa sahirana ihany koa zahay amin'ny fanavotana sy ny télévision madinidinika isan-karazany. Ao ny mpivarotsy akoho satria piasa ayeto mivarotsy akoho, piasa ayeto mitary poso, piasa ayeto mivarotsy tomaty. Voaelengeleny amin'izay zavatra misy azy ny tsay raha. Ka mangataka anao raha matao député mba hijery akaiky izay zavatra zay eto tampon-tanàna ny Mahajanga ny tena. Notsindriny solombavambahoaka ny Madagasikara noho izany fa malagasy iray ihany ka tsy tokony hisy ny fanavakavahana. Entitra izy nilaza fa tsy tokony anaiky atao fitaovana ny zanak'androy. Dia ny tanjona anay zany dia mba hampitambatra ny hery ho an'ny androy, mba tsy ho saratsarahan ny fanaovana politika indrindrandrindra fa hitambatra ho tombotsoa ho an'ny androy satria iarahanareo mahita fa i androy zany dia farany foana amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Dia mba hialana ian'izay, mba hiatrefanay an'izay zavatra zay dia hampitambatra ny hery zany ny zanaky androy rehetra mikasika n'io fikambanana io. Mbola nanamafy izany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito teto Mahajanga voalohany, Andriamatoa Nicolas Stefan, izay hita fa tsy afaka ampon'ireo zanak'androy ny asa sosialy ataony ka miteraka firaketam-po amin'izy ireo aminy noho ny sovita ny Nicolas Stefan tamin'izy ireo. Nefa androy aloha zany eto somary tsorokosa somary ary maimpetraka zareo ary olo endry. Araka ny tenin'ny namako député zay fa rehefa avy ny misy ilevana ny zareo zany amin'ny ataontsika resa hoe la force eo ny matetika reo natao fitaovana. Mitenanao teo resaka hoe fikitiana zareo eo amin'ny bazary amin'ny sisin-dalana. Marina dia marina zay maton'ny tarainandreo teo amasonay zay dia zavatra marary andreo. Ary rariny sitry ny raha ny teny zay ary namaly azy satria marina fa député Tsiombe avy an'androy miaraka amiko eto fa député Mahajanga nanatrika teo ary nanome voninahitra ny namako. Dia zay ny nandraisako andraikitra azy hoe anjara koa no miteny amin'ny ben'ny tanànanay satria izy ny tompon'ny fahefana amin'ireny terrain communal reny. Ary asan'ny commune zay donc rehefa asan'ny commune asan'ny ben'ny tanàna fa tsy asan'ny solombavambahoaka. Tsy nandalo fenandalo fa dia nanolotra izay voatsirambiny tanany ny solombavambahoaka ny Madagasikara Ramatoa Masy Golamaly Marie Jeanne d'Arc ary dia nandray ny etaetan'ireo zanak'androy. Nalaina misaraka ny rehetra tamin'io fotoana io satria samy te iaona amin'ity olomanga ny faritra ny havian'izy ireo ity.